miarabantsika rehetra amin'izao loha hevitra vaovao dia momba ny fanahy masina. Mino fa tsy mahagaga anao satria voatselitsika no natsiaro ny pentecoste dia ny amin'ny nandrany ray ny fanahy masina midina ty ambonin'ny tany nanokatra ny amin'ny vanim-potoana ny fiangonana ao anatin'izany tsika izao dia manonona ny fiaraban'ny paoly apôstôly ny korintianina sady fanaovam-beloma tamin'ilay soratra mpanorato ny fanahy masina azy dia le eo aminareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Mitogagy ianao hoe izay ve ny tiany ingana rehefa hiresaka momba amin'ny fanahy masina, tena izay mihitsy no hiaingatsika androany ahafahantsika miresaka amin'ny hoe iza moa ny fanahy masina, satria miteraka hevitra be eo dia izay aloha no hidirantsika voalohany mialohany ny iresahantsika ny amin'ny antony natongavany tety ambonin'ny tany bebe kokoa ny amin'ny fiatraikany zany nahatongavany zany rehefa manana fifandraisana aminy sika mitoetra amin'izany fifandraisana aminy zany mitombo amin'izany fifandraisana aminy izany ho aminareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Eto dia miresaka persona telo paoly apôstôly amin'ny fiangonana: Jesosy Kristy tompo, Andriamanitra ray, fanahy masina. Eo zany dia efa manomboka tsapanao hoe rehefa miresaka fanahy masina zany sika dia tsy resaka hery fotsiny, tsy hery fotsiny akory ny fanahy masina, tsy fahafahana mahatateraka zavatra zay ampitaina avy any an-danitra ka rehefa fomba fiteny amin'izao fotoana izao rehefa branché isika dia miampita ilay hery, tsy izay akory. Fa ny fanahy masina dia personne izy. Misy moa mandika amin'ny teny malagasy mitsarotra amintsika mandray azy hoe tsangananaina, tahaka ny ray ny zanaka dia Jesosy Kristy. Eo amin'ny tontolo fantatra araky ny anambaran'ny baiboly azy dia misy karazany telo ny persone. Le antsoina hoe personne divine dia Andriamanitra zany, ray zanaka ary fanahy masina. Ny personne angélique dia ny anjely azo fitina amin'ny hoe ny sérafima, ny kérubim, tsy dia mbola hiditra lalina amin'izay akory isika. Engany mba hisy fotoana ny atana amin'ny tompo mba hahafahana miresaka momba an'izay, fa ny zava-dehibe indrindra aloha dia ny resaka fantoka ao amin'i Jesosy Kristy hatrany dia ny personne humaine izaho sy ianao. Ny fanahy masina dia personne izy, tsangananaina tahaka ny Jesosy Kristy, midina tety ambonin'ny tany, ny rahany ray dia rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy, rehefa vita ny asa famonjena dia nampanantena ny mpianatra izy, tsy hamela anareo kamboty aho hoy izy, raha ty ahy ianareo izy dia hitandrina ny teniko zao angataka amin'ny ray dia izy nefa mpananatra hafa eo aminareo. Dia ino moa misy rehefa alalinina le teny ambarana eo dia milaza hoe mpananatra hafa izy fa toy ahy ihany, toy izao ihany, satria ny persona telo manome ny fanambarana n'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina dia zay mahatonga le telo zay iray. Sarotra amin'ny fisainantsika olombelona zany satria tsika rehefa mieritreritra hoe telo dia atisanina foana, fa zay no nanambarana amin'ny tinana ny fanambarana baiboly momba an'Andriamanitra. Tsy ao anaty baiboly le hoe trinité, fa ny baiboly kosa dia milaza ny amin'ny ray tahaka ny hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana
mato misy zanaka ao zany dia misy ray dia avy indreny zanaka ny teny hoe za angataka amin'ny ray dia izy andefa mpananatra hafa. Hitantsika amin'izany zany fa misy telo mazava tsara. Jesosy koa nefa dia niteny hoe zao sy ny ray dia iray ihany. Ary ny fanahy masina dia antsoina koa hoe ao amin'ny baiboly hoe fanahin'i Kristy. Ary dia Jesosy Kristy koa niteny Andriamanitra dia fanahy. Eo zany ny anambarany hoe tsy resaka adisanina le izy hoe isa roa telo, tsy resaka fampitomboana, tsy resaka fanalana, tsy resaka fandravonana akory azy, zay mahandriamanitra azy. Ary tsoloko aminao fa dia zay masombitsombiny azoko no ampitaiko fa rehefa dia tsy afaka hiteny feno momba an'Andriamanitra satria za komba mianatra ao aminy araka sombitsombiny miny ahy dia zaraiko aminao. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy dia eto gagantsika fa maninona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy nalefa aloha satria Jesosy Kristy ilay niteny araka ilay loha hevitra hitantsika tany izy ny lalana sy fahamarinana ary fiaina. Tsy misy olona mankany amin'ray fa tsy amin'ny alalany. Izy no ahafahantsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra atria rehefa niditra ny ota tapaka ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra. Dia Jesosy Kristy mihitsy satria isika tsy mahay manatona n'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no nanatona antsika. Dia raina ny anarany isaorana izy mihitsy no nanatona antsika mba ampifandray antsika amin'Andriamanitra. Ary zay no natonga ny hoe ny tenin'Andriamanitra ny Filipianina hoe nofoanany ny tenany tamin'izy naka niendriky ny hoe niendriky ny mpanompo zay le fitiavany itsika. Ary ny fanahy masy raha nanidina dity ambonin'ny tany dia mbola zay fanambarana lehibe zay foana no asehony amintsika toy izao ny tiavany Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina. Ay ianao ny rany ny zanak'Andriamanitra afaka miteny koa atsika hoe nanira-tena mihitsy izy satria hitantsika zany amin'ny salamo eo mifanatitra no miota tsy nilainao, mifanatitra hoanina tsy sitrakao dia reny naterina araka ny lalàna inty ao tonga hoy Jesosy Kristy tompo rehefa niditra tamin'izao fiainana zao izy. Zay le tsaroantsika rehefa matsiaro ny andro krismasy tsika naterahany izy koa nanira-tena inty ao tonga. Fa talohany ny aretany dia niteny tamin'ny mpianatra Jesosy hoe za izy angataka amin'ray izy andefa mpananatra hafa. Dia horisantsika manaraka ny amin'io mpananatra hafa io le antsony amin'ny teny greka hoe parakletos. Fahasoavan'i Jesosy Kristy satria raha araka ny lalàna dia tsy manana famendrenatry Andriamanitra isika na kely azy ary voaheloka isika fa ny lalàna dia mitondra fanameloana. Fa no fitiavan'Andriamanitra kosa dia tonga Jesosy Kristy haneo hitondra ampiditra antsika amin'ny atao hoe fahasoavana. Asero mijaona toko volony ty faina ambin'ny folo sy ny manaraka hoe fa ny lalàna dia tonga tamin'ny Mosesy tamin'ny alalan'i Mosesy fa ny fahamarinana kosa fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Fahasoavana ihany zany ny afaka mampiditra ny olona mamifiraisana amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'ny fanarahana fombafomba na koa hoe satria ao anatina karazana ray hoe Hebreo dia afaka manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa ianao afaka manana fifandraisana amin'Andriamanitra noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Zay ny hitantsika ny amin'ny Efesianina hoe fahasoavana no namonjena anareo tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Raisina amin'ny finoana le fahasoavana minoan'i Jesosy Kristy tompo tovonjeny ianao sy ny ankohonanao. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra mitondra ny fahasoavana dia mitoy eo noho ny fitiavan'Andriamanitra ray ahatanteraka ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia izay
zava-dehibe anankitelo zay no oresadresantsika atoato. Ny hitahitanay manatantely zao fandarana zao dia ianano feno zany zavatra telo lehibe indrindra zany tena ilayntsika voalohany indrindra, mihoatra no fitahina raha materialy na rabola na fitahina hafa zay manaitra antsika zanak'olombelona. Ny tena ilaino voalohany indrindra fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, firaisana ny fanahy masina, ary dia hoarotsany aminao anie zany, ary dia izoranao anie zany lalany zany ary horaisinao ny voany zany fampianarana zany mandritra ny herinandro ity indray dia hotahiny ianao zay manaraka izao fandarana izao. Misaotra tompoko. Amen.